Olo amin'izay tontolo politika izay hatrany dia nanio heviny mahakasika indrindra ny raharaham-pirenena eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ny pasteur Mayol Omaly tany Antsirabe. Ny andindiny mahakasika izay indrindra no arahantsika manaraka. Tamin'ny fomba ofisialy tao Antsirabe ny alahady tao amin'ny hôtel Diamond ny fanamariana ny fa-efatra taona nijoroan'ny antoko GFFM na gideona fandresena ny fahantrana eto Madagasikara ao Vakinankaratra. Tonga nanotrona izany ny pasteur Mayol, filoha-mpanorona ny antoko sy ny filoha nasionaly Andriamatora Kodivao Andriamparany. Mahakasika ny toedra raharaham-pirenena izay misy ankehitriny, nilaza ny pasteur Mayol fa tsy mankasitraka izay mety ho fanonganam-panjakana amin'ny endriny rehetra ny antoko izay tarihiny satria dia mbola hitondra ny firenena any amin'ny fanapotehana izany. Za manokana tsy dia mba mankasitraka loatra ny hoe anarenana ny firenentsika dia fanonganam-panjakana anao atao. Fa tsy misy firenena niarina teto tamin'ny fanonganam-panjakana izay ny fandimba rehetra teto. Dia ny fotoana fanjakana izay tsy mahavotoko aloha dia voahongana amin'ny toerany. Iny dia tsisy azo ialana mihitsy. Fa ilay firenena mekao hatrany. Ny zany ny fahitako anazy io dia ity. Tsy dia ilay mpitondra antsika ihany zany ny tena antony ilay fanatrana mahazo antsika sy tonga amin'izao toerana misy antsika izao. Fa ny zavatra tsapa dia ity hoe itsika malagasy zany mbola tsy mahaleo tena na amin'ny lafiny ara-politika na amin'ny lafiny ara-ekonomika dia miankin-doha amin'ilay firenena vahiny. Nanomeny heviny ihany koa Andriamatora Kodivao Andriamparany amin'ny mety andraisan'izy ireo anjara amin'ny fifidianana 2020 sy 2020. Rehefa tonga amin'ny fotoana ahitana ny mpikambana manerana Madagasikara, tokony hilatsaka ve na hoe tonga amin'ny fotoana anendren'Andriamanitra azy hitondra ity firenena ity dia ho tonga izany. Rehefa tonga amin'ny fotoana anaovanay ny fanadihadiana ny analysy politika ka hoe mahazaka firenena amin'izay dia toko ty namontsiny mety isinonay amin'izany. Ho an'Andriamatoa Enima Randriana Arisetra, filohan'ny GFFM régional Vakinankaratra dia nametraka fanamby ny tenany ny amin'ny fametrahana ny fototra rehetra manerana ny Vakinankaratra hatramin'ny volana Oktobra ho avy izao.